Mifaliana indray mbola afahany mijoreto ary raisiny tompo pasoahana mionanao amin'ny alalan'izao fivoriam-bavaka izao. Tianao loatra izahay tompo tsy mendrika noho ny hafa izahay fa nefa dia nomeno tombona ampom-pahavelomana sy fahasalamana. Misolo tompony amin'ny fitiavanao anay. Tsy hainay Jesosy ny mihina fa tonga eto izay hankalaza anao, tonga eto izay hankohoka aminao, tonga eto izay hanome voninahitra anao. Misolo Jesosy ny mpafanay manompo, mpafanay mijoro eto anatrianao, misolo ny mpafanay mandreny teninao indray. Sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Samia afaka mipetraka amintsika jiaby. Miarabantsika rehetra tonga soa atao an-tranon'Andriamanitra androany ny fiadanan'ny tompo any aminao. Fanja satria meny Jesosy tombonandro antsika jiaby. Maro ny olo regnitsika androke io maty ary anisany tena mampalahelo fa ny filompirena teo aloha nidirantsika napony fahafatesana nandrainy teo bela be ny olona zay tratrana fahafatesana. Zany rehetrarehetra zany tsy hoentsika hoe atahotra fa kosa mitandrema fa tsy mora ny zavatra ataony eo aretiny. Indrindra zany atsika zay mety hoe miteza olo antitsy, manana olo tsy dia salama andavanandro, mitandrema ihany za dia mifampipasopasoka loatra amin'olona, manaova madio tsara, tena aleo mitandrina fa tsy mora ny zavatra ataony eo aretiny. Izay indrindra koa no mahatonga atsika raha rivantsika nanokarazana vavaka manokana dia tsika mba hiarovana ny amponanao. Laza hoe amen. Dia raha pitso maraina nameny tompo tolotsaina atsika, dia raha riva moa zany manomboka amin'ny telo tolakandro. Raha pitso maraina nameny tompo tolotsaina atsika andrava izay mety hoe mikasany devoly amin'ny fiainanao. Misy amintsika reo hoe mosavin'olona fa tsy fantanao e. Zay mahatonga nisy fotoana manana zavakely teto zany amin'ireny hoe vehivavy be mivoka. Misy vehivavy be mivoka miozatra sarotiny raha. Ao moa ny tena hoe resaka izy be mivoka dia tsy maintsy misaraka foana zare sy vadiny. Izy ireny everitsika hoe ratsina na hoe misandoka nefa tratrina famafodin'olo. Tsy normal zany satria Andriamanitra nametraka zaza anaty kibo zany fahasoavana zany. Tsy tokony hiteraka fisaram-panambadiana ny zaza. Fa misy zay fanany fampisaviana zay zay miataky olona maro. Ary nanafatrafatra moa ny tena hoe azavela olo jiaby zany hiditra amin'ny fiainanao. Misy olo manitsaky tokantraminao io sady manonona teny hafahafa, mandaraka famafody. Zany tsy ampirisina atsika tana olona na hoe tsy fandraisana aman'olona fa mampirisika atsika mba hitandrina. Na i Jesosy arana amin'ny afatra mihitsy hoe indreo izy tahaka ny menarana. Zany fahitany menarana zany izy maina, tsy matory, tsy vodoky. Mora tahaka ny voromailala feno fahendrena, feno fitiavana. Ka tsy olombelona mihina amin'ny tany. Andriamanitra tsy miforsenao hikamarady amin'olo jiaby. Fa Andriamanitra kosa nandidy atsika hifankatia. Fa tsy voatery rehefa olo tianao ka tsy maintsy kamaradinao na mifambilitra ny rano na mifambilana rahan-tany. Zany nambaza pastera io tsy olo jiaby nanako rahan-tany. Tena tsy aveniko anao zany pastera mataky zay ya fahendrena zany adadazana anao izy ohatra ka le mofo gasy amin'olona anao soma raha hafa mba dinihina zany ny zavatra atao mba mitandrina tsara mailo tsara foana ny fiaina. Tainy tompo atsika jiaby ka manomboka raha pitso maraina atsika misy vavaka ngezabe atao eto manomboka midimira sasany mandray zisky amin'ny enina sasany. Mino fa maraina tsisy miasa atsika dia misy tenio zany teo hiarahantsika magnatao maraina akanjo fotsy maraina mandraina io dia ny manomboka raha pitso ariva amin'izay ndraika magnano herinandro masina atsika. Isaka ariva zany misy seminaire eto, misy karazana sianse na fampianarana ngezabea Jeruzalem ary misy fanombokan'Andriamanitra vahiny koa miaraka izara teny amintsika eto mba hahafahanao mandray lesona ara-panahy. Manomboka latsinainy, talata, larobia, lakamisy, zoma, sabotsy eto amin'ny toerana aty tsika manatanteraka herinandro masina. Isaka ariva zany ny fotoana.
Io zany tsisy le teny manokana fa le maraigny mandregny satria fotoana spesialy le maraigny mandregny. Ho agnazava aminao mihitsy za hoe ino moa mahatonga anao ndraikindraiky tsisy vola. Ny sasany zany andro vola lehibe iny izy tsisy vola. Heveriny fa zavatra mandeha ho azy. Izy regny fanahany sakany zay manakana anao. Misy olona vita fianarana tsy haiko rano nefa sahirana tsy anasa. Misy olo manana ny valeur teo aloha amizao izy lasa sahirana fadirovana. Misy raha ao dia maraigny mandregny tonga tsy vidimbola zany tsisy vidipidira fa mba manana fatakarana tongava eto mba hiaraka andray an'izay zavatsy atsika. Mino angamba fa mazava aminao programa rehetrarehetra manomboka amin'ny herinandro ambony io isakariva misy fivorina eto am-piangonana. Ampitapitao amin'ny namantsika jiaby fa ilayntsika zany. Tainy Jesosy ianao. Ny zavatra andeha koranintsika amin'izao fidirana fahatelo zao dia mahakasika ny antsoina hoe ny herin'ny faniriana. Io anao manana fahafahana magniry zavatra io zany tsy zavatra ho azy io fa force. Zay mahatonga olo tsy mitovy raha iry. Dia tsy mitovy ny force ao anaty. Ny faniriana zany dia hery anankiray ao anatin'olona. Raha anao zany mbola manana faniriana dia misy force ianao zay. Ary matetika ny zavatra rehefa irina ka teraka aminao. Tonga aminao. Remarquez fa raha amina raha ratsy izy tena matanjaka be. Satria misy force démoniaque manampy an'le olona anatanteraka ny fanirian-dratsiny. Dia famontanina mipetraka fa maninona le izy rehefa raha ratsy vita, rehefa raha tsara ndraiky tsy vita. Remarquez fa atsika olombelona rehefa anatina problème eo atsika ny tena malaky mahita vahaola. Sanatry ny vava rehefa ohatra hoe misy tovovavy anankiray ny sarany vatiny mavita miaino. Raha hoe vonisaraka ny onzy iny no mipoko ny sortage dia mipozy be araky taminany amse maquillé randrana jiaby afikofiko satria ny sara vaty. Fa izy mbola teo vatiny, mbola tia vatiny izy, mbola nilamina tsara zareo na iborosy nify natao. Efa misy problème atsika matetika vao mivoaka le force anaty amahaola. Jereo koa regny olona hoe manana fianakaviana tsy salama amin'ny hôpitaly. Vitatsika ny mampime raha ndia miaina io olo tsy salama iny. Vitatsika ny manangom-bola ty indesokany ndia ny mamody. Ary ndrindrandrindra raha sanatria misy maty. Possible le olona andavanandro tsy mahita vola 50 000. Mba tenen'izy mba mody zay any any koa. Ah non, marora mikodonanahy. Olo karaha lokotô mahita vola realy. Fa raha misy olo maty eo mahita varavony ndraiky izy. Hoaniny ny faty. Azoko zay. Ny antony matetika tsika misy any le fahaiza-manao anaty ao. Fa matetika izy tsy mifoha raha tsy misy olana. Tsy mifoha raha tsisy raha sarotra. Tsy mety nefa zany amina fiaina. Anao io manana nature lehibe. Olo boava. Olo manana ny maizy azy. Fa tsy hoe namboarin'Andriamanitra anao mba boribory. Tsy hoe namboarin'Andriamanitra anao mba hiasa amin'olo fo. Tsy hoe namboarin'Andriamanitra anao mba bekobekon'olo mandrakizay. Tsia. Fa misy herin'ny falebiazana nampitoerin'Andriamanitra anatinao. Voalohany izy nanamboatra anao misafidy andeha ataony mitovy aminazy iny ianao. Araka ny tarehiny. Boky ny Genesis voalohany ny fenam-roapolo misy an'izay. Ary rehefa nanamboatra anao izy ao Genesis faharoa andiny fafito nofofony ny fofonaina. Zany hoe misy fiainan'Andriamanitra kiniana afinany anatinao koa. Zany mahatonga antsika rery avana lasa olombelo. Tsy force tsotsotra natonga anao olombelo fa force an'Andriamanitra. Zavatra tsy azavay natonga anao eto ambony tany. Donc Andriamanitra tsy nanamboatra anao mba hijanojano. Andriamanitra tsy nanamboatra anao mba ho sahirana miaina ambony tany. Fa nanamboatra anao izy mba ho lehibe. Satria Andriamanitra zay tompontsika dia Andriamanitra ny fahalebiazana. Fa ny tempoka anankiray iengana amin'ny fiainana raha tia hivoaka ho mpandresy dia mila manana faniriana ianao. Akory kely. Sefa. Andresy variary.
Alto volavola anaty tsena. Andriamanitra tsy maniry anao zany amin'ny fiainana. Eny tsara. Andriamanitra tsy magnano forcena izy teteky iny fagirianao. Rehefa maniry Andriamanitra tsy magnano an'izany. Maniry tsy magnano an'izany Andriamanitra. Tsy maniry anao Andriamanitra amin'ny fiainana fa mijery izy sady miandry ny fanirinao. Andrasany izy. Hoe ino moa zany raha mba agnatin'ny viavy ty, ino raha mba agnatin'ny lehilahy ty, ino raha mba tadiaviny, ino ny zavatra andrasany. Atsika rehetrarehetra tokoa mila manana an'izany. Jereo tsara fa bakiny tantarany Bartimeo jamba. Fa efa fantatry Jesosy tsara fa jamba izy. Fa mbola napetraky Jesosy ny fahotaniana hoe, ramoseo izy, ino moa tianao ataoko? Tsy ela akory izy namalina hoe nangarongaronao izy. Motojoky tsy nananjeny izy. Na dia tsara nitsikiny nitranjera zany. Fa tonga dia namaly izy hoe ny mba hampahiratina ny maso. Satria fantatry Bartimeo fa ao ny problème mampahatra anazy maso jamba. Ary matetika tsika tsy haitsika aby hoe aiza moa fototry problème-tsika. Ino moa ny tena manahirana anao? Bartimeo rehefa zany milaza aminao fa vosinao izy tamin'ilay reo. Tolo jamba zany tsy mahay mahandro mandiny zegny sakafo amian'olo. Fa tsy miteny izy mbo ndesana amin'ny marikary iny namana. Mba misy sauce kadimina. Tsy miteny izy mandesa deux zany mba videty tsoka. Tsy miteny izy mba mpadalovena belle des jours gara amin'ny kokonara o Jesosy ao. Vosinao ngay. Antsika matetiky ireny pitipitso ireny mamaiky atsika. Fa le tena fototra tsy hitatsika. Ary ny Bartimeo zany isan'andro izy fa zany fô mifaniriny. Ny mba hampahiratina ny maso. Anaderina maty. Mbola mitany Jesosy ino mo raha tianao ataonao? Mba hampahiratina ny maso. Tsy miakanakana izy minady ao anatin'ny ray seconde azy. Fa tonga dia voalazany ny taom-pony. Ka anao miona amin'androany. Anao zay maheno ty fampianarana ty, ino zavatra mba mafana anaty fonao ao ka miaraka mandeha aminao isan'andro. Mba hanino, toerana manakôlo, ino zavatra mba iriny fonao. Fa nindray avana zany zavatra zany tsisy amintsika tsy ato. Azany hoe natonga anany teny le mandeha tety tamin'ny alakamisy ariva fa ny 20 isan-jatona olombelona ambony tany tsy mandiny. Tsisy raha mba dininy zany. Izy mandeha ngarabe iny amintany izy ho aiza marao? Tsy voavaly aby ho aiza. Ary bedabe reny mpianakaviany karan'izany. Mivoaka trano miaraka mitady bazary, tsy hainao ndeha ho aiza. Izy tonga reo dia mitapifily amin'ny tranon'olo akeky. Raha mitanenao zany ho aiza mana i Kristine. Tsy voavaly. Iny mitady bazary iny. Tonga fonga mereka mifulu melitangki fonga tamu. Dalam dari lo weza sebuah arbeda bela ul menempe unang iwar siene yimre dimiti. Petian jamun merendam jitu. Ni siene ngarabot sispan lina tuko demi turun bermati deh. Turun bermati. Siserai jangan no. Sisera afaka le ataonao satria izy zavatra zay za dia ery anankiray mitoetra ao anatin'ny olombelona ny faniriana. Mitantsika jiaby ny Andriamanitra. Jereo koa ny naran'ny paralysisy. Question anankiray namotaniny Jesosy anazy, teo sitrana va ianao? Olo fa marary, olo fa misy problème de santé, mbola namontany Jesosy, teo sitrana marao. Zany hoe te ambarany Jesosy hoe ino raha mba agnaty tarafonao ao, ino raha mba anaty sainao, ino raha mba nitretinao na dia anao maniky. Benabe amitsika eo rehefa miaona amin'Andriamanitra ranomasony alefatsika. Tomany. Andriamanitra revana dia manana ny prinsipany rehefa hiasa. Indrindrandrindra miandry ianao hanina faniriana izy. Zany iny mahatonga ny Baiboly amin'ny bokin'ny Hébreux toko faran'ny 10, ny 15 Hébreux 11:1 mametraka mazava tsara ny amin'ny atao hoe finoana. Fa ny finoana ozy dia fahatokina ny amin'ny zavatra antena iny.
Tsara ino moa atao hoe fanantenana? Fanirina. Fanehoana zavatra tsy hita. Ny fanirina tompoky tsy zavatra hita maso, zavatra tsy hita. Fatokina ny amin'ny zavatra deday, fanehoana zavatra tsy hita. Anao zany nampandeha am-piangonana na tsy mpandeha am-piangonana, raha manana fanirina anao, tsy maintsy ho lasany. Betabe amintsika zao raha mivavaka dia mangataka mba voaloha ho fantrano. Fa tsara manangalaka anaty sainao mba nivavaka mba havita trano. Ndray mandrivo taio e, babasa tsy tapaka, fa fantrano olono voaloha. Amen. Tsy ratsy zany e, tsy fahotana zany. Fa fanontaniana apetrako aminao, ino raha mbo iriny fonao amin'ny fiaina? Dia zavatra zay tsy voatery azonao ferina hoe karakory anaty pokety. Za tsy magnotany raha anaty pokety. Za koa tsy magnotany hoe teraka taiza anao kamboty sa tsy kamboty, tsy any le resaka. Fa anao ino raha mbo irinao? Sahala amin'ilay marary paralysisy. Efa marary izy, mbola nagnotany Jesosy hoe teo sitrana va ianao? Olo marary mbola tsy teo sitrana. Fa misy olo marary tsy teo sitrana. Satria misy karazan'olo marary ampiasainy aretina ananjy io mbo azahoany vola. Mbo azahoany vola. Za zao fa avy nivavaka olo karan'izay. Tsy nikinjany ny vavahany ny rangahy marary. Dia zay olo mamangaka eo mba misy isaminy. Manatitra sasany mameretapitisa. Dia za tsy mahazo vola ny olo marary izy io, tsy nikinjany ny vavahany olo marary. Satria koa maivana izy anao tsy mahazo vola io. Allo amin'izany misy olo ka iaretina ananjy atao fitadiavam-bola. Teo sitrana vanao Jesosy. Satria misy olo marary fa tsy teo sitrana, mpiazo vola. Bartolomeo jambo, nanaotany Jesosy, inona ny tianao ataoko aminy? Namaly izy ny mba ampahiratana ny maso. Ka mila mihetsika anao, mila asehanao ny fanirinao amina fiaina. Mila mavita mamaly an'izany ianao isanandro. Inona ny toerana mba tianao io hipetrahana? Aiza ny tianao andehanana? Fiainana manakory mba tianao hiainana? Isanandro mila manana an'izany antsika maolombelona atsika. Indrindrandrindra ny tianao atongavana. Zany hoe mila misy zavatra mifoha ariavana. Mila misy zavatra mifoha avy ao anatinao. Satria ianao io io tsara raha volapiko ty fa zavariana anao. Ianao io dia vokatra izay zavatra ao anatinao. Anao keny zanahy. Ohatran'io ianao satria ohatran'io koa ny ao anatinao. Amin'ny teny frantsay izy dia hoe nous sommes le fruit de notre passion. Nous sommes le fruit de notre passion. Zany hoe izay nofinofinao anatinao ao, izay fanirina lana ao anatinao ao, izay tanjona tianao atongavana, iny matetika no miseho aty ivelany. Dia iny zavatra iny mamaritra hatramin'ny raha koraninao, anao miresaka amin'olo zany. Misy zavy voavolana anao. Hatramin'ny fandehana. Teto zao ilay mandeha na zavatra aminao zaho manana namana rapera zay. Fa io fa miova mihitsy fivolanana. The woman is for that. The woman is it's not times. Amare tita ita mix. The woman man fail base. Bonjour. Dia petra ny mity hoe izy dia zay. Ianao zany tsy mila manazava, tsy mila magnotany tsy hoe olo karakory raha misy ty. Fa hatramin'ny phrase teny mi-exprimer ny rehetrany sy anatiko. Ka anao zay mba magnaiky risina rapera. Andiko koa tamin'ny anniversaire amin'izay dia koa agnasanao isotra fa fantatra anao fa nareny tsy mandrama amin'ilay ty. Fa dinao manana e. Tsika zany asehoany le raha anatiny hatramin'ny fandehanana patalogno miborotsika io mety dia le ambany karakolobo tsenao zay gaganao fa izy dia zay mihitsy diko tongavana
raha mba misy zavatra agnatinao avao avoa. Avoa. Amen. Avoa. Azakadia. Iaino, saintsaina isanao. Fa 80% na olombelona tsy mandiniky. Tsisy raha dininy fa mandray fa izy amin'ny lalany. Antenanao ino raha anatsyanao tsisy. Dia ny 15% ntsika ndraiky vahoany, dila ty amin'ny lalana azy ela miketrika zay, mbola miketrika. Fa izy ndraiky tsy miketrika. Ny 15% ndraiky karak'izay. Izy zany raha ny fihetsiketsika ndraiky ivelany dia izy mamokatry. Fa derivanao ny résultat tsisy. Izy raha fa. Ny 5% ihany no mba te mandany fotoana mandiniky. 5%. Atsika izao raha andeha mitanena 4% mitsika anatin'ny salina ty ty amin'ny makiboky. Zany mazazanao fa vitsy. Hoe tegna tia mamaky boky tegna eo. Alors moindre tsy maintsy mamaky. Alors nivoaka tsy maintsy mamaky. Fiainany dia tia mamaky. Vitsy kely no teo mamaky boky. Nous sommes le fruit de notre patience. Jerevanao tsara raha Bible tao misy lehilahy anankiray misina hoe Jakoba. I Jakoba io le izy tanaty kibo rehefa niady tamin'ny rahalahy mba ho lehibe. Mbola rehefa tapoza lava mifanotrika. Izy zany voateny ho zany fa nangetaheta loatra izy mba ho zoky. Zay zany zavatra mirina, matetika ny zavatra irinao tsy maintsy tonga amin'ny nofo. Fa matetika ry avanatsika, tsy haitsika mifanaraka ny fitondrantena-tsika amin'ny famirina izay mipetraka ao anatsika. Tain'Andriamanitra anao. Jakoba ihany koa zao dia misy viavy anankiray zay tiany. Ty izy fa Iraely. Tiany izy dia ataoko tiany iny. Dia iny zavatra misy, tsy tonga dia nomena anazy Iraely. Fa ile amanao miazy. Mametraka zany le baban'olo, le rafozany ka hoe tsy fombanay izy mampanambady le zany fô le zoko maloha nefa alohanao. Izy koa fa nanany karan'iny. Izy Jakoba koa tsy manino. Fa anao ndraiky izy rafozany koa mavita miasa 7 taona. Ozinao miny raiky vaviro. Azonao fa tsisy problème. Anao zany raha vao misy faminina ao anatinao, na dia ametrahana zavatra sarotra ny lohanao eo, vitanao foana no misaoty eo. Fa raha mbola famirina mihitsy ny tsisy, na raha farany tsotra io na zay nao fa farany grave. Ty ao anaty eo mihitsy zany tsisy ninino. Pokaty. Engany mba tsy anao zany. Tainy tompo anao. Io famirina io zany nanosika ny Jakoba hiasa. Ary tegna marina 14 ans ny Jakoba niasa. Ty nisy raha nafanaka anaty fony tao. Tsy olana amin'andro mihitsy na mafy niasa, na mora niasa ozy hoe Raely fô mitanito izy. Na saigna na mitaba mafy izy, non, tsy problème, tonampitro izy. I fito taona io tamin'ny Jakoba ohatra ny semaine satria nisy zavatra nanosika anazy tao. Ka raha anao zany miaigna eto ambony tany eto ka tsy mamanina fanirina dia ho sarotra aminao no miaigna. Satria ny fanirina no manosika anao ho amina tanjona mazava. Lasa manana tanjona anao zany. Lasa manana biby. Iny fanirinao iny koa no manosika anao ho discipliné amina fiaina. Lasa mametraka fitsipika anao ny fiainanao. Lasa mametraka fepetra anao hoe reto daholo ny zavatra tsy azoko atao, reto daholo ny zavatra tsy azoko iainana intsony. Ny fanirina zany ny base ny zavatra rehetra. Ary tegna vitany satria mbola velona atao anatiny tao ny fanirina ny Raely. Vita. Tapiny le fito taona dia ozy labana mbola tsy mety sy mila 7 ans manaraka. Zay vao nahazo ny madame Raely izy. Endrika zany, raha tsy fanirina zany tsy vita. Ary hatramin'izay mba nihoanatsika teto amin'ny zony, manao zay magnaraka fandaraka na amin'ny télé, na eto am-piangonana, na amin'ny Facebook. Hatramin'izay mba nihoanatsika zay, ino mba fanirinao? Anao tonga aketo niany io, ino mba fanirinao? Anao tsy voatany amin'ny alalan'ny fanirina.
fa anao dia voatary ny alalany fanirinao. Ny zavatra irino za ihany no miaina an'iny. Fa ny zavatra irinao anao no miaina anazy. Ka zay mahatonga anao mba miposer question aminao androany hoe quelle est votre passion? Tain'i Jesosy enenao. Inona ny mba fanirinao? Mila manana an'izany ianao e. Mila misy an'izany ianao io amin'ny fiainana. Tain'i Jesosy zay mihainao n'androany. Asa manaiky kivo zany ny fiainana satria matetika ny zavatra irinao tsy voatery ho mora. Ny zavatra irinao tsy voatery hitranga androany. Fa eo no ilana ny antsoina hoe faherezana, courage. Ary ao anatina faniriana dia mitaky ihany koa zavatra anankiray hoe fahasahiana, risque. Mila sahy. Amen. Mila sahy ianao. Aza mihevitra mihitsy. Aza manaiky hevitra, aza magnano marsarière. Satria rehefa ny goavy, ohatra anao ka manana faniriana zavatra goavana, tsy maintsy misy fanambo goavana teny. Dia rehefa misy an'Exraely Kanana no tanjona, izay natonga an'ireo tsy maintsy nampanalova ranomasina mena manao. Ny tanjona rehefa goavana, tsy maintsy misy fanambo goavana teny. Andeha atao mpanjaka David, fa tsy maintsy misy Goliaty manao teny. Mialohany idiranao amin'izay atao hoe fiainana milamina, fiainana mirindra, fiainana tsara, matetika tsy maintsy mandalo jana, tsy fisina, mety possible mety mandalo arety mihitsy. Zay zao raha tataraiko anao ny zavatra manianay kely tamin'ny fotoanano dia mety tsy mino. Za personne nisy fotoana ka anatin'ny 6 mois tsy ary manina ambany. Tsy mifady any fa tsisy. Ino raha hoariko tamin'izany? Mangahazo, karakarena, vidiana an-dalabasy, 200 mahazo. Regna, katsaka, tiako ino, maromaro izy efa dibidimy. Efa misy client anahy araka lalabasy reny, mahita anazy, client, efa tao maventy bebe ny ananaky lasity. Amin'izany 1000 francs zany mahazo, fanako tsara, fotomitsy na kodegnery. Nipetraka tamina trano kely, mampalapalay kely zay, tsisy haitany tagnaty tao, ankoatrana vilany saba, tapatsihy araiky, dia regny draka fanapazana vanila regny draka tao. Dia seza bory mbô seza mian'olo. Khoera amin'izany mbola misy folaka koa sasany. Regny no mamparoko dadrano. Fa tsy nanaova fomba fijeriko. Tagnatin'izy mbola miteny foana amina namako tsy maintsy tafita ranaky. Ka ninona fiainana tianao tondamana tsy voatery ho mora. Mety sarotra, mety mampitomany, ary nenenao mety mandalo famille client. Mety ampiasain'olo ianao ka mety sendra patron ratsy fanahy. Efa niainanay daholo zany. Miasa tamina patron anankiray zay zahay, patron sady manasana. Io manambanimbany sady mamambodaka. Kofa tarataraiky anao poany daka vafa. Tamin'izay mahatonga ana mitantara fa magnety hoe tamin'izay zany karana 150 000 francs par jour. Fomba nahita fity ndraiky zany tamin'ilay vazaha ndesiko satria mitondra vazaha zay tamin'izany. Mitondra vazaha. Dia mandesy ny vazaha reo zao dia araka misakafon'izare mandraigna, antoandro, hariva. Existe manatitra tomobily foty dia comme patron. Ndray andro zany miriaka ny patron dia mafy any zany nandeha kozy zay. Efa sakitrotra zay tamin'izany misy teny raiky ny voany raha maso mibozon'akanjo. Misy somary aoraka no kiboro mily lavana. Izy le fanahy reky. Fa teny ndraiky zany no mikalkalmeko foko calme toi. Zay tanao teny anisan'andro no komeleko. Ndraiky sy novigana mbola nananao tamin'ny sarona mandregny mitoandro ariva. Fa tsy tamin'ny olo. Mangina fidiva. Nitodika tamin'ny ramosesa sady nitsitsika avao ka kosa raha patro ataonareo mafy kely izy. Tsy nalefako tamin'ny avantageko, ny saiko, fa tsy nalefako tamin'ny daka. Azonareo zany. Be da be tsy matanavoaka olona maro fampiasana amin'izany. Nidingana amina fiainana tsy voatery afinaritra anao.
Ary raha vao anao tsy afa-pamadinana tehidery tsy tonga septembre. Izinao le. Etabe amintsika mbola any amin'ny classe de 9e no efa raraka. Za tsy anadraiky satria mafy loatra ny vijanatry. Tsy tonga septembre manao. Azonao le izy. Tsy fantako dans quelle classe ianao zao. Or nefa ny zavatra andrasana aminao licence, maîtrise, tsy fantako iny, doctorat. Mbola amin'ny lycée anao fa te désert satria nadedena anao natao proviseur. Azonareo ve zavatra tiako ambara? Ohatran'izany hatrany zany amin'ny fiaina. Tsy voatery afinaritra anao ny zavatra mitranga aminao. Eo no ilana fampianarana saran'izao mba hijoroana. Raha manao zany mahazo fampianarana karan'izao, manao tsiraraka zany. Na ino raha mitranga kely anao kalma. Ny avarana tsy hainy patron intsony raha natao. Fa raha nameny vola zay toy atao fort dia mesa aminahy. Ty zaka upana za tsy manino. Bom diabo niala daw. Bom diabo ny désert daw zay tsy anano, zay tsy asa. Akaka mnoreo maro miasa asa nara fanotondro amin'ny anjao. Vete sa dimilefa. Amay! Dimilefa. Izy raha tsy aneny, galany basy zay. Fa ohatran'izany amin'ny fiaina. Tsy voatery ho mora, fa aza kivy ary aza miemotro. Amen. Hitantsika tsara fa ny fanirinao no mahatonga anao handresy zavatra maro. Ny fanirina zay anatinao zany, iny mahatonga anao handresy zavatra maro. Ino moa le zavatra maro? Anisan'izany ny ainatra. Resy ho azy ny ainatra raha manana fanirina. Betsaka amintsika tsy anasa satria be aina maso. Menatra le iasan'olo, menatra le tady asa, menatra mamoasa ambany karazana. Da be le ohatran'izany. Dia ho tafita izy fa be aina maso. Fa ny fanirinao na sabady no manosika anao, mahatonga anao handresy zavatra maro. Anisan'izany zao ny ainatra. Fa fambaraka. Raha zavaina amin'ny teny tsotra zany dia force anankiray ny fanirina. Zay afaka manovanao ho olona mahavita zavatra. Force. Ny fanirina dia force anankiray. Zay afaka mitransforme anao ho lasa vehivavy mahavita zavatra, ho lasa lehilahy mahavita zavatra. Fa raha anao zany le mora kiva atao no resany, ahoana fahitana reny? Ahoana fahitana reny? Aza raha iny zay rakoran'olo azy. Fandana miavansa foana. Avelao hiteny zay hiteny. Avelao ilaza zay ilaza ny fiainanao atao. Satria ianao tsy azo faritana amin'ny zavatra volanin'olo, fa farita ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra nanamboatra anao. Fa tsy hoe marobe rakoran'olo aminao dia iny no influencenao ho kizy. Izy koa razavainy pastera Zoraka dia iny hoe raha ny tsy fitiavan'olona atsika ozy dia be da be. Fa tsy zany rehetrarehetra zany ataontsika anatiny atsika tsy aroso. Mitahinao Andriamanitra. Alleluia. Force anankiray zany fanirina zay afaka manovanao olona mahavita zavatra. Indrindra ahafahana mahavita zavatra goavana. Amen. Hitanao tsara kama fa ny natonga ny Jesosy navita miatra hatramin'ny azo fijaliana, nanana fanirina lala izy ny hamonjy izao tontolo izao. Azonareo tsara? Raha tsy misy zavatra atao nanosika anazy tsy vitany miaritra ny mikapona, nororano, nalambaraka, noesoana. Olona tsy manana fanirina toko tsy mahazaka azy. Olona tsy manana zavatra mafana anatin'ny fony ao, vetivety kely dia miala miasa. Vetivety kely dia za tsy vavaka tsony. Vetivety kely dia izy koa zay aleo za malagasisiny. Satria tsisy fanirina anatinao. Ny ankamoron'ny olona amin'ny désert miala miasa ne, miala ho azy anaty sainina koa le vady aman-janaka. Adinony fa manana vady aman-janaka mila misakafo izy. Adinony fa misy tranon'olo fainy ambadika ao, misy jirama mila payeny par mois. Vao misy famantentegna anazy ela ampiasana dia za iala iasa. Za tsy mahay fa tsony. Ireny zavatra iny aveo miteraka problème maniry aby. Tsy fahavitanao ny fety toeponao, tsy fahavitanao ny fety zavatra anankiray. Raha vao olona za tsy vonona manana fahafamaraka amina enatra amina latsa sy lasa lavitra. Ary ny ahafahanao miaritra enatra,
ny afahanao miaritra zavatra marary, afahanao miaritra fafambaraka, dia ny faniriana ao anatiny. Mba apetrako kely izy teo amin'ny olomanenao, mba ino zao raha mba irianao tenena izy, ino zao zavatra mba irianao. Sasakely fonakely fonakely mahadilo amizany ny fino fandana mba mieritrety raha mamaventivety. Amen. Force ho an'izy ka natonany Jesosy navitany miaritra ny azo fijaliana dia io namena tanjona izy. Zay le atsotsika amin'ny teny frantsay hoe la passion de Christ. Misy randrany nanosika anazy tao, misy raha nafanaka anatin'ny fony, dia navita miaritra izy hatramin'ny azo fijaliana. Io ravana natonany Jesosy lasa faratampony amin'ny zavatra rehetra, satria ny tanjona faratampony no tao aminy. Ka anao zany raha mbola ny antongotongon nao aminao, dia ho fiainana antongotongon ny iainanao. Faratanjona faratampony ao anatinao, dia ho eny amin'ny faratampony. J'ai le témoin que nous sommes le fruit de notre passion. Tsy afaka miala amin'ny mitiny ny zavatra takatrao ianao. Zay zavatra ao anatinao ihany, igny ny refy aseonao aty ivelany, igny ny refy iainanao. Fa raha anao manana fijery ambony, mandeha ambony ianao zay diteny. Hitahinao ny Andriamanitra. Ary mizaniza olona tianao zavatra tsy maintsy ataon'olo resaka, tsy maintsy ataon'olo korana, na tianao na tsy tianao, ho avy korana momba. Nazaveko ane zany nomary tamin'ny lakamisy, alefanao zany ao keo mamoa latabatra avelany lakorofo. Zay olo mandalo eo tsy mbola tsy nivelana rena tatinareo ao. Nefa namba latabatra mbola tsisy rary. Vo iny foanao hitan'olona andehanao zavatra, ho avy izy miaraka amin'ny angatsiano andihy resaka mombanao. Fa aza raha azy zavatra resana, lalananao fomba zoro mba tongavanao amin'ilay tanjo. Alléluia. Zany revana izy. Tadidy foana teny zay mampianatra azy hoe sans passion izy, il n'y a pas d'élévation. Azo nanantena fisangatana raha tsy mba misy zavatra nofinofisinao sy mba irianao amin'ny fiainana. Ny fisangatanao zany dia mifamatotra amin'ny zavatra irianao andavanandro sy nofinofisinao amin'ny fiainana. Ary zay natonga ny lehilahin'Andriamanitra anankiray mba ihany milaza hoe I have a dream. Martin Luther King dia zany ny voambola nampiasaina. I have a dream. Hoe manana nofinofy amin'ny fiainana. Fa anao hoe mba manana an'izany? Raha mba mafana anaty fono sasany iasan'ny olo, dia tsisy maratsy azy. Fa anao io koa afaka mampiasa olo. Anao io afaka manangana orinasa. Anao io afaka olo lehibe. Tain'i Jesosy ianao. Amen. Tain'i Jesosy zany anao. Ka ao amin'ny fanirinao no miafina ny destinenao. Akao zany no avinao izy olo. Misitriky zany ny destine io. Misitriky zany no avin'olo araiky. Aiza izy misitriky? Anatin'ny fanirina. Akao izy miafina. Isan'andro zany raha silabako na manatsiny mamena avaratra, na mbola tsisy vola na mbola tsy anasa, tazony an-trano foana ny fanirina. Araha zany eo gamety ty tsy maintsy tsy fantako hoe tsy maintsy ino vo anao mpimahina azy. Rano dia samodrono mba volombelona fa nofinofoka efa ela be no mba mianandro na mega eglizy. Fa zay mba miaraka teto hatramin'izay naregny anany korana anjara. Mbola selula kely zay tsika tare barpesson tare. Rehefa miteny amin'izay rehefa mizava mega eglizy ho any. Tsika ho anangana fiangonana farany maventy tamatany. Isan'andro. Dia zay namako rehetrarehetra mifanerasera taminahy tamin'izay magnano témoignage. Ty zany raha nivolanin'ny paster atsika ilay mbola tariny ao. Dia mamandaloba ianao amin'izao fa mahita zavatra ngeza be ianao.
arian'ny migaiky izy tain'nytompo anao apetro foana zany sanandro avoaky zavatra ao anatinao. Alleluia. Tegna zava-miafina ty tompo anao ty fa mba iagnavivo anao mba miova amizay miova. Ary io zany rehefa ny fahombiazana tsy manavaka an'izanizy na lehilahy na viavy na lava na fohy afaky miahomby daholo. Amen. Zay mahatonga le manampaizana anankiray laza hoe le succès ozy c'est l'antidote contre le racisme et le sexisme. Rehefa anao mahomby tsisy teny anao mihitsy nareo fotsy nanareo mainty, tsisy olo baclo hoe lava anao sa fotsy. C'est l'antidote contre le racisme et le sexisme, le succès. Mila mahomby fotsiny anao fa tsisy dira hoe lava anao sa fohy fa antsovon'ny patron fo manao kofa mahomby, antsovon'ny lehibe ro manao kofa mahomby na viavy anao na lehilahy. Zany mahamafy be ny sinoa tompoko tsy mandetra amina lehilahy zany. Ary ny kolotsaina sinoa mbola kely ny zanany dia fampianariny hiasa, fampianarina ny raharaha. Fa ny antsika raha kojaza lehilahy ihany mampianarina melo tegna ny malagasy anangy manao fagnahana foka bajaja zany atao agnaty saina anaro amelo zay nakola anao fa le viavy amitsika tena la tristesse pas de passage tenange izy mbola ilay fa tenange Madame Karen nene sari Karen zany raha toregny zaza raha vozaza viavy nefa za milaza aminao fa ny vehivavy mihitsy ny tokony misy anaty. Benabenga eny adidina vehivavy maro isan-karazany. Andao mba samby ametsaka fa nirina ny fiaina. Mbola tsy nifarana ny taona, mbola afaka mametsaka nofinofy ianao. Hoe anokatra inona anao mandrapatonga ny farany taona. Agnino anao ny ty taona ty? Inona ny zavatra mba tianao tanteraha? Alleluia. Tain'i Jesosy ny zanak'i Jona. Amen. Ary raha dika ihany koa amin'ny français dia hoe la passion est la base de tout succès de la vie. Io no fototsy ny fahombiazana rehetra amin'ny fiaina. Ny familianao, ny entaentanao, ny nofinofinao, io no base ny fahombiazana. I Jakoba zany le rahalany Esau ny resako tany voalohany hatrany agnaty kibo no efa nagniry ny zoky foana. Jakoba zany le agnaty kibo nagniry no zokin'olo fo. Ary zay natonga anazy maigny foana sady nitady ny fomba rehetra azahoanan'io. Izy mbola entana rehefa zany foana raha nofinofiny, zany foana raha neteretiny. Dia nitady ny fomba rehetra izy azahoan'le mpizoky. Ndray andro amizay ino izy anao mitsanga no navita mitany nisy anazy tany Esau. Nefa Esau ny zokiny. Fa Jakoba zany na izy mipetraka eto avanazy za mihitsy menaka tokony zoky fa tsy lahy. Raha mba zany zoky isan'andro ketriketrika an'io foana izy ary maika ahoana zahoako ny fizokiny. Nono amizay Esau mba andro dia teo nazahoan'ny Jakoba anizy. Nangataky sakafo tamin'ndiady dia nitenenina fa miapiraka anao foana alefa ozy amin'ny fantany ny atsanany tananao kavaniny Jakoba zoky zaho zany. Farany nitenino kareka raha ikino mozoka zay fizokiny. Satria tsy misy dikany tamin'ny Esau zany le izy nefa masaka be tompony Jakoba efa ela. Azonao izy. Anao zany raha vao misy zavatra anankiray mafana be agnaty fonao na dia zavatra ny ampelantanan'olo rehefa ho azonao. Tsy vadin'olo de tsy le mijery nampanana. Tsy vadin'olo. Fa resaka fahombiazana amina fiainana izy volana. Amen. Ka iny tompo ianao. Ka misy mazoto nanana ameny ny fekeka. Aleza be ny tsara be fa tsy manana ny sasany.
Amen. Zany hoe mila apetraka anao ny fanorinao zay mila ataonao mavesa-danja ao am-ponao. Esau nge nilaza mihitsy fa ho fatiny anohanana ane zaho zay ho faty ao izy. Nefa Jakoba zany hoe olo multimilliardaire tamin'ny fotoanandro. Ahoana moa ry avanao izy zany ka multimilliardaire ho fatiny anohanana. Zany hoe Esau zany efa ela izy niraraka tany amin'ny fomba fisainana. Anao ny zanak'olo mpanambola be dia samy laza ny zazay tena fotsinao ny raha zazay. Nagnino na nisokafanao frigidaire. Nagnino na satria Esau zany efa nanana fisainana efa tsy dia naomby hatramin'ny andavanandro. Dia samy laza izy dia van'ny Jakoba fa ho fatiny anohanana aminy izy. Nefa zanaka milliardaire. Zanak'olo mpanambola be. Satria babanjareo Isaka nandovany Abraham zany voalazan'ny Baiboly fa mpanankareny tsisy ratsy tanàna. Isaka nefa ny papan'ny Esau sy Jakoba, olo multimilliardaire. Dia nagaga ndraiky ty Esau ty zay zokiny Jakoba nilaza fa ho fatiny ty nanana. Ndraindray anao iny mahararaka anao dia satria faible loatra ny zavatra ao an-tsaina. Faible loatra ny zavatra ao am-ponao. Mila miova, mila mandroso misimisy ampiaina. Tegny tompony anao. Teto zao ny efa nahitana samy. Fa ny kibony no nibaiko anazy. Kibony Esau ino nibaiko anazy. Nenao mety kibonao mibaiko anao fa mety sexe. Esau ny baikona sexe. Io no mibaiko anazy. Ny sasany mety tsy zany. Nenao eo zao mahafaty inona ny tegna mibaiko anao ny fiainana. Teto ny Esau ny kibony mibaiko azy. Nonao izy. Dia igny no nalasa ny Jakoba amin'ny fizikina. Tsy manana faniriana zay navesa-danja tao anatiny zany Esau. Ka averiko eto androany, la passion produit une conviction. Ny fanirinao no miteraka fandresen-dahatra ho anao. Raha vao zany zany irinao foana dia lasa resy lahatra ianao. Alleluia. Adidiko za mbola hely masiaka amina mpiara-midola ankoatry atao patron. Kofa zay midola za fo atao patron. Toko magnano boly regny zay tamin'izany zay mbola baboy kely. Dia misy sasany magnantso David. Ino? Tatrava zay vaveny. Zay domonky. Zava-zitsy magazay. Vao tantara palasa. Ary efa mitapahany ozy moa davinao sosialy tsy mahazo manan'io. Ny passion produit une conviction. Lasa manana fandresen-dahatra ho azy ianao agnatinao ao. Zay tsy afaka ao am-dohanao mihitsy. Ary ny Baiboly milaza fa Jakoba ozy tiako fa Esau alaka. Hafa. Jakoba tiako fa Esau alaka. Inona no natonga an'izay mafiteny zay? Ny antony dia satria feno faniriana zavatra goavana atao amin'ny Jakoba. Ary izy mavita misakana ny amin'ny zavatra irina. Mavita misakana. Ka Andriamanitra lasa nabavy mihina olo ampitifa. Satria nametrahanao keto sa raha amin'ny expo. Nametrahanao keto sa raha hibatradraka ny rano fô. Fa miandry Andriamanitra zavatra mandeha ataonao. Miandry vokatra avy aminao Andriamanitra. Zay natonga ny phrase hoe Jakoba ozy tiako fa Esau alaka. Tsy resaka rasisme izy, resaka niveau d'intelligence, resaka passion zay efa nipetraka tagnaty fotao. Hitahanao ny Andriamanitra. Alleluia. Zany izy io namanay. Tadidina mga fa ny tena zavatra nisy ity Esau ty zany amin'ilay fitenenatsika tanora hoe nanary joker. Nagnino ny Esau? Ny mpagnano rami zao mahay an'izany karakory moa joker. Zavatra farany ambony grady amin'akady. Zany hoe ny zavatra teo am-pelantanany. Efa tam-pelantanany Esau ny fizikiny. Na tamin'ny voateraka na tamin'ny fotoana io. Pasaity tsy nasiny tombabidy, tsy najaina. Dia jereo fa nositomy ny faniriany Jakoba le izy.
Ngadestoko Jacob ar tijuki voshimp manga tija ni sanam brifo masaka na tfon ngia regri fana na liis tsendra yin atokin na muze tijuki kabatini en français qui me nommé sans passion il y a rien. C'est une marche de training. Sans passion il y a rien. Jacob was in la for what une semaine dans 7 ans. C'était une histoire de la muscade restaurante. Il va tout le monde muscade noyé. Amyan fide du mano. Anom ni tom noyu. Anom mangat ke na nyami. Il va faire le taille non. Tini murmure manisra bore no tatu. Antoninis. Utunga mawani zilitairini funo Tugaha mfara tampu Oko utantere kan nufnufno Marang Jesus ni ang baksa na manisa. Amen. Mazulpere na isip. Zere pa ng tutulog itong kanya Nino fa ng rehis nino